fakakevitra ny androany zany satria manomboka tanteraka tsy hoe manomboka fa efa ao anatin'ny tanteraka ny dingana samihafa na ny processus entina manavao sy manamboatra ilay lalàna mifeny fifandraisana amin'ny haino aman-jery izay niteraka disadisa tamintsika teto amin'ny tontolo ny asa fanaovana-gazety nandritra ny fotoana lavalava nanomboka tamin'ny taona 2014 isorako ny patron de presse rehetra sy ny olavitra mpanao gazety sy ny solitena izay tonga teto androany satria tena afaka ny andefitra tao anatina firalahina tanteraka zany ary mitondra ny etaeta zareo izy ireo izay raha teo teto ministera nanome principe hoe reto angamba ny verina kosa fa vokatry ny adina atao tamin'izany fotoana izany tokony mba ho hita ao anatin'izay fanavozana izay dia ny hevitra rehetra voangona androany zany miampy an'rehefa hevitra voangona tany aloha satria nisy antota taratasy ingana dia les consultations ierana tamin'ny PNUD tamin'ny fotoanandrony ny lalàna zany amin'izao fotoana izao mazava ho azy mémorandum nataony MLE ny fanamariana nataon'ny fitsarana lalam-panorenana talohany anaovana promulgation an'ilay lalàna reny rehetra ireny zany navondronay dia hanao volavolana tolo-kevitra zany izahay premier G zany amin'ilay avant projet de loi eritreretina fa ento manova izay code de la communication médiatique ankehitriny izay dia aparitaka amin'ny namana mpanao gazety hitondra ny heviny moro zareo zany izay le processus ho atao zany dia nitanjona araka nefa naveriko ombenombeny foana dia hoe mba lalàna azahoana le maximum d'adhésion zany azahoana mba hoe betsaka ny olona mitovy hevitra ao anatiny na dia tsy ahita hoe tena unanimité ary tsika ao anatiny izay fa mbola volana ny lalàna izay fa mba izay itovizany maro anisa arak'izay tratra zany no ho arafitra ao anatin'ilay lalàna. Ny couverture nationale iny fanampanantenaina foana tsy maintsy dinihana ao anatin'ny singa maromaro zany tsy maintsy raisina en compte zany rehefa anao an'ilay couverture nationale voalohany aloha izay goavana indrindra dia ny fidirantsika ao anatin'ny TNT tsika tsy maintsy miditra ao anatin'ny TNT amin'ny volana jiona 2024 araky ny voalazan'ny lalàna zany eo amin'ny sedra raisam-pirenena sy isika ty Afrika zany mazava ho azy rehefa manao an'izay TNT zay ianao dia mazava ho azy tonga dia efa misy couverture nationale fa zay le teboka faharoa hoe tsy maintsy dinihana ihany koa zany dia mba zay ahafahana miprofessionnalisena hoe matianina kokoa zany an'le sehatra dia ao anatin'izay ny eritreretanay hoe mba hisy ohatra hainao manjery zany makany amina tematika kokoa zany ohatra hoe miopana kokoa izy ohatra amin'ny fanatanjahantena fotsiny miopana kokoa izy ohatra amin'ny resaka fizahantany fotsiny miopana kokoa izy ohatra amin'ny resaka kolotsaina fotsiny miopana kokoa izy ohatra amin'ny resaka mozika fotsiny amin'ny resaka divertissement na hoe fialam-boly fotsiny dia zay zany niteboka faharoa anatin'le hoe tsy maintsy paramètre dinihana zany amin'le couverture ny fahatelo izay ahafahan'ny fanjakana manampy ihany koa satria ny fanjakana hitaky zavatra tsara avy any amin'ny hainao manjery tsy miankina zany kanefa koa ny fanjakana tokony mba manampy an'ireo hainao manjery eo ahafahany miroso amin'izay professionnalisation sy thématisation eritreretina izay ary ny teboka farany moa zany mazava ho azy dia hoe izay miteny ierana no atao zany zany hoe izay azahoana hevitra le maximum d'adhésion ihany koa zany ao anatiny ahoana ny ataontsika amin'ilay couverture nationale mety ahafahana mahatratra ny décision hoe ty processus hoe fanavozana ny lalàna mifehy izay mihitsy ny tanjonay zany hoe mba anisan'ny lalàna hodinihana eny anivony antenera-pirenena amin'izay fivoriana voalohany ataon'ity législature hiditra vaovao ty zany izay code izay lalàna vaovao ifery fifandraisana izay tsy ho code tsony fa loi moa zany izy araka nefa nazavaina teo izay no mahatonga ny hoe tsy voatery iona foana izay mandany fotoana fa ampiasaintsika ny teknôlôjia moderne fifandraisana zany mailaka ny sy ny sisa zany afahantsika manangokevitra betsaka arak'izay tratra dia ametrahana an'izay deadline izay